Maro ny asa vita tao amin'ny commune ny vato firaisana koatr'izay isan'izany ny karatany sy eo ihany koa ny fitsidiana asa maromaro anisan'ny fitsirena teknika ihany aloha no natao ny arahana tamin'ny ministra tompon'andraikitra Erakotomalala. Manampy betsaka ny faharisian'ny mponina amin'ny asa famparosoana aty amin'ny commune ny vato firaisana ny nanomeza ministera ny fanajariana tany sy ny fanaparam-pahefana karatany. Valam-be efapolo amby zato no karatany nomena taty vato firaisana sy vato aéroport. Mazoto amin'ny fantaovan-ketra amin'ny mponina aty hoy Bernache Lazala, mpitantana any vato firaisana amin'izao fotoana izao, nahafahana nanao asa maro taty amin'ny commune ireny rehetra ireny. No tany sainy teto ny asa vita taty vato firaisana tato anatin'ny volana maromaro toy ny fahavitana goudron, lalana Akadindravola sy Horizon Ivato, lalakely vita pavé, ihany koa ny fanamboarana jiro. Ny saorany teto ny ministra Hadzo Andriana Narvelo noho ny fifanomezan-tanana amin'ny fampandrosoana aty fotony tahaka itony. Io dia fiarah-miasan'ny Rotota izay nandeha tsirairay tamin'ny alalan'ny Sozekoa ka fanarana dia hoe andao ary tokanana miaraka izy io. Marina tsara nefa fa ao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fitsapan-kevitra vahoakantsika izao dia najainay ny lalàna velona sy manan-keretin'ny tany sy ny firenena izay milaza fa tsy azo atao mihitsy ny fanokanana mandritsy ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra. Isan'ireo no tolorana maroboninahitra tito Andriamatoa Bernache Lazala, mpitantana ny commune Ivato firaisana. Dinany Melaka Tsimpody napetraka tao amin'ny distrika ny Besalampy amin'ny fanafoanana ny asan-dalo izay mampikaikaika ny mponina any an-toerana varantsika ny tatitra hoentina nanatadiny Odony Volala sy Aja Razavin'ny Piasa. Filaram-be nataona vatandehilahy manodidina ny 700 avy amina commune Valo avy amin'ny distrika ny Besalampy no nanamarika ny fiatomboan'ny fionana teo amin'ireo mpiray-diny, fomba iray ampisehoana ny firaisan-kina sy ny hery ananany ireto mpikambana ireto manoloana ireo zavatra mbola misalasala mba hampanjakana ny fandriam-pahalemana maharitra any amin'iny faritra iny. Tsy aivina fa natory tany an-tsaha mihitsy ny mponina tety no ny asan-dalo hatrizay, tsy afaka nivezivezy toy izao akory itony sarety mitatitra vokatra itony. Ny mandeha tongotra amin'ny andro hariva moa dia fadina tanteraka, niova tanteraka izany hatramin'ny nampiarana ny diny. Sika miteny zao zany ny bilamo, ny gendarmerie sy ny administration afaka manimiazy fa mila horava mihitsy le omby zany. Zay zany no antony lehibe nahatonga an'ireo vahoaka marobe zay tonga eto amintsika miteny zao zay entany ko ary hamerina zany fandriam-pahalemana sy fankatiavana izany ato anatin'ny district Besalampy mba hiarovana zany fanana zany. Raha misy telo taona hoy ireo mpikambana amin'ny dina no foana ny asan-dahalo dia hiverina amin'ny laona ny isan'omby ato anatin'ny distrika ny Besalampy koa ilaina ny fiaraha-mientan'ny daholobe miaraka amin'ny fanohanana ny mpitondra fanjakana ity dinany Melaka Tsimpody ity, araka izany ho lasa modely amin'ny ady amin'ny asan-dahalo manerana ny nosy satria hatramin'izao dia fahombiazana feno azo avy aminy. Amin'ny fotoana nanadarian'ny dahalo aloha fa tsisy mahasaky mandrevorivo mihitsy ao amin'ny fivondrona ato amin'ny fivondrona Besalampy satria efa alaindreo ampandrevorivo le omby satria malemy revorivo zany dia otonareo jiaby tsisy tavela mihitsy. Zao mahabe ny tanàna tena makafy an'ity dina ity satria nanomboka tamin'ny 20 Jona taona 2021 ny tsangaran'izao dina zao ao anatin'ny commune misy ahy ka hatramin'izao mbola tsisy ny véro, mbola tsisy ny passeport ato aminay. Vavolombelona teto ry jerindrainy izay nanana omben-jato tapitra lasan-dalo avokoa, ry Rakotosolofy izay vaky famaky ny loha sady voatropaky ny lefina ny tratra. Santionany fotsiny ireo ankoatra ireo maro namony ainy mahatsiaro miaina ankehitriny ny mponina.